ary io izy taminy mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marka 9:15 izany teny izany nitarika anay tanora reto tanora kristianina sady resy lahatra tanteraka ny amin'i Jesosy Kristy. Mpinamana izahay ary mitovy ny tanjona. Ny tanjona dia hitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra sy ampafantatra an'i Jesosy Kristy manerana an'izao tontolo izao ihany koa. Ny talenta nomenanay ny fitaovana eo am-pelantananay no hanifana izany ary ihany koa andehananay. Sady voalaza tsara mihitsy ao amin'ny Matthieu 20:7 no hoe mandehana ianareo ka ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanimasina. Izay le antso dia ho tanterahanay. Ny zavatra ho resantsika amin'ity vidéo ity dia ny momba ny hoe fizarana na fanomezana. Ao Matthieu 10:15 tapany farany dia misy teny manao hoe efa nahazo maimaim-pony ianareo ka manomeza maimaim-pony. Ity teny ity dia midika hoe misy zavatra azonao, zavatra tsara be nefa tsy nandanianao vola aman-karena fa nomenanao maimaim-pony ka tokony hozaraina ho an'ny hafa ihany koa. Inona ary ilay azo maimaim-pona sy ilay hozaraina ho an'ny hafa? Tsy inona fa ny fahasoavana nomen'i Jesosy Kristy ianao dia ny famonjenantsika tsiraray avy izany. Fa rehefa manome na mizara dia mila atao am-pitiavana. Ny fitiavana mantsy ny fototry ny zavatra rehetra. Azo lazaina hoe pirofitiavana mihitsy anay ilay mizara ho an'ny hafa satria ny fitiavana no mandrisika anao hizara ho an'ny hafa. Samy manana ny fahamaritana atao hoe fitiavana ny tsiraray. Fa ao amin'ny Baiboly izy dia tena mazava tsara. Andao jerevantsika ao amin'ny Korintiana 1:13-14 ka hatramin'ny 19 milaza hoe ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandevitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay. Dia io fitiavana io no mandrisika anay hizaran'ilay fahasoavana nomenanay maimaim-pona dia tsy izy izany fa Jesosy Kristy. Kokoa ny ao amin'ny ohabolana 7:17 hoe aza mamina ny soa amin'izay tokony homena azy raha azo ny tananao atao ihany. Izany no indrasan'ny Tompo amintsika dia nihaizantsika mizara ny fanomezana izay azontsika avy aminy. Sady misy akony tsara be ho antsika koa anie ny manome. Jereo anie rehefa mahita an'ireny oronan-tsary amin'ny haino manjery maro samihafa ireny sika dia faly ery hoe tena mahafinaritra mihitsy ny fihetsika ity olona ity manome fanampiana ho an'ny hafa. Nefa izany isika mbola mijery fotsiny, maika fa raha isika mihitsy no mizara dia tena mbola mihoatra lavitra noho izany ny fahasambarana ho tsapantsika satria mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 20:17 tapany 10 ao ataontsika an'izany. Fehizany manasanao izahay zara manodidina anao rehetra ny fanomezana azonao avy amin'Andriamanitra, ny talenta, ny fahasoavana, ny fitahiana ary indrindrindrindra ny famonjena izay nomen'Andriamanitra anao mba ho voavonjy avokoa ny olona rehetra. Aza kobolina ho anao samy rery fa zarao raha mbola azonao atao.